Mampiavaka ny androny alakamisy ny fivoahan'ny gazety Soa itondranantsika indray ireo lohahevitra maro isan-karazany entina hanatsarana ny andavanandron'ny fiainana amin'ny ankapobeny. Larana vaovao indray dia ny larana fa 7,9 ary no aroso amintsika mpamaky any an-tokantrano any ho amin'ny rapitso. Famitidana fo. Ny lamodin'ny akanjo mainty mihaja no entin'ny Soa amintsika amin'ity laharana fa 7,9 ity. Ho hitantsika koa fa tena mihaja ny mahamay bika amin'ny vehivavy ny loko mainty. Ny famotsinan'ny nify, ny fanampiana ny olona manana volo maina, fikojakojana amin'ny vatana sy ny hafa koa no fanampiana entin'ny Mama Soa ao anatin'ny efipetsiny. Ankoatr'izay dia hanomezan'ny torohevitra antsika ihany koa ny fanadiovana amin'ny volamena. Ny momba ny lustre, ny tantarany, ny toerana tokony hisy azy ao amin'ny efitrano, ny efitrano tokony ahitana izany no entina amintsika ao anatin'ity laharan'ity ihany koa. Ny sakafo vita amin'ny manga kosa no hanomezana torohevitra antsika tia mahandro. Dia mbola lohahevitra maro samihafa koa no hitanao ao, ka aza tonoina ary ny maka ny anjara gazety Soanao dia ny rapitso.